Comment faly miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'ny tompo a mahatratra ity fotoana ity fotoana izay nomen'ny tompo an'izao tontolo izao nomen'ny olona rehetra mba hifaliana fa fotoana koa izay andrenesana ny antsony tompo ary isika an'io dia manana anjara manokana amin'ny fiainona sy fandraisana zany teny tiany tompo ampitaina amintsika indray mankalaza izao noely 424 izao fa mpamonjy niteraka ho anareo anio an-tanànan'i Davida dia Kristy tompo mpamonjy noteraka tsy hoe zazakely na zazakely tahaka ny zazakely rehetra fa zaza tonga hamonjy antsika koa dia hiara-mitsangana isika ary anatanteraka izao fampidirana izao mialoha ny toriny ireo zaza madinika amintsika ny afatry ny noely sy ny famonjen'ny tompo mitsangana isika amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Salamo 7:30 ka hatramin'ny 7 no iarahantsika mamaky dia aorianan'izay ny hira 7:70 sy 2. Miobio an Jehovah ianareo olomano fa mendrika ataony olo-mahitsy ny fiderana. Miderana Jehovah mitokana mankalaza azy amin'ny falitony folo mirafy raha-baovao azy mitendre tsara ny feo fifaliana. Amen.
zazana ivavaka isika. Mioby anao, mankalaza anao, mihira ho anao, manandratra ny feonay ho anao zay. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Lay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Lay Andriamanitra monina any an-tampony lanitra, nefa nanaiky ijery anay ety ambonin'ny tany, ary namangy anay tamin'ny alalan'ny zanakao. Lehibe dia lehibe zany, satria zany famanginao zany dia famangina miendrika ny fiainan'ny olombelona mba handraisanay amin'ny fahafianona ilay zanakao zay tonga tetỳ aminay. Raha mankalaza ny fahaterahany zay anio dia mangataka aminao indrindra, aza vao ny etỳ am-ponay ahatakatra ny hevitra zany fahaterahanay zany, mba hahatonga anay koa ho teraka olom-baovao anaradia azy, hiara-miaina aminy ary hitoro ny fahazavany. Dia manatrety fotoana ity ary mitenena aminay indray famen'ny mpanomponao. Naratsoan'i Kristy ilay tonga, ilay teraka ho anay. Amen. Petraka isika. Ao amin'ny filazantsarany lioko atoko faharoa, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo no akatsika izao vaky-teny izao. Ary tamin'izany andro zany dia nisy didina avoakany Auguste Kaisara mpanoratra ny anaran'ny vahoaka rehetra amin'ny fanjakany. Zany ny fanoratana voalohany natao fony Kirenio nanapaka tany Siria. Dia samy nakany amin'ny tanànany avy izy rehetra mba ho soratana. Ary Josefa koa niakatra avy tany Galili dia avy tao an-tanàna Nazareta, ankany Jody ho ao an-tanànan'i Davida zay atao hoe Betlehema, satria avy amin'ny taranak'i Davida sy ny mpianakaviny izy. Mba ho soratana izy sy Maria fofombadiny zay efa bevoka. Ary nitoetra teo izy dia tonga ny andro ahavelomany, ary niteraka ny lamatoany izy dia nodidiny ny lamban-jaza ka nampandriny teo amin'ny finanam-bilona, fa tsy nisy nitoerany tao an-tranom-bahiny. Ary nisy mpiandry ondry tamin'izany tany zany nitoetra tany an-tsany tandrina ny ondriny tamin'ny alina. Ary nisy anjelin'ny tompo nitsangana teo anilany, ary ny voninahitry ny tompo nanelatrelatra manodidina azy, ka raiky tahotra indrindra izy. Ary ny anjely taminy, aza matahotra, fa indro milaza teny soa mahafaly aminareo aho, dia fifanilana lehibe ho an'ny olona rehetra, fa mpamonjy niteraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy tompo. Ary zao mifamantarana ho anareo, ianareo ahita zazakely voahodidina lamban-jaza sady mandry ao am-ponanam-bilona. Ary nisy anjely marobe avy tany an-danitra niseho tampoka niaraka tamin'ilay anjely teo, ka nideran'Andriamanitra nanao hoe voninahitra ny amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra, ary fiadanany ho tembonin'ny tany amin'ny olona akasitrahany. Mbola hivavaka isika. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole, qui nous révèle le plan grandiose que tu as préparé et réalisé pour le salut des âmes. Nous voulons te remercier parce que tu as donné à ce monde un moment pour se réjouir, un temps pour reconnaître ta grandeur et ta bonté. Mais tu nous donnes à nous, aux croyants, à tous ceux qui croient à ton Fils, le privilège de fêter son arrivée, de le recevoir et surtout de le suivre afin que nous ayons la vie éternelle.
Ce soir, tu as envoyé les enfants pour nous transmettre ce message. Donne-nous l'humilité de les écouter. Donne-nous, Seigneur, l'ouverture de cœur afin que nous puissions comprendre comment tu fais les choses. Pas comme le monde, mais comme à ta manière. Et sois avec nous. Éclaire-nous par ta parole. Cette parole qui est la vérité. Amen. Tsy kisendrasendra ry havana ny nahatongavany zanak'Andriamanitra tonga teto amintsika. Asan'Andriamanitra no volavolainy ary ny tanterahany tamin'ny fotoana. Arak'izany dia tsy kisendrasendra ny recensement na ny fisoratana zany zay natao tamin'ny andron'ny Augusto Kaisara. Tsy kisendrasendra. Tsy mahalala an'Andriamanitra ty Kaisara antsoina hoe Auguste ty Augusto. Tsy mahalala an'Andriamanitra fa nataon'Andriamanitra fiasana kosa. Anatanterahany teny faminaniana. Dia niainga i Josefa sy Maria nakany Betlehema satria tsy maintsy any Betlehema no ahaterahan'ny mpamonjy araka ny teny faminaniana. Ao an-tanànan'i Davida satria io zaza teraka io no ipetraka amin'ny seza fiandrianan'i Davida mandrakizay anapaka eo amin'ny olona rehetra kasitrahana. Zany ny vaovao mahafaly zay ambarany tenin'Andriamanitra amintsika. Mahafaly satria zay mety kisendrasendra amin'ny fijerin'ny olona, zay mety ho raisin'ny olona ho zavatra ambikambiny, zay raisin'ny olona ho fifaliana mandalo fotsiny na fahazavana miserana, dia omen'Andriamanitra kosa ho antsika ho fifaliana maharitra mandrakizay ary fahazavana mitoetra ary mitarika atsika mamakivaky ny fiainana miandry ny fiverenan'ny tompo. Mpamonjy niteraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida. Zazakely ny rahin'Andriamanitra mba hanjaka ompontsika. Ary anio zazakely sy zaza madinika no irahan'Andriamanitra anambara amintsika ny afatry ny Krismasy. Aza tonga fotsiny hoe hijery an'izy ireo dia hitehaka azy, fa ino ny afatra, raiso ny afatra. Fa ny soratra masina avy amin'ny vavan'ny ankizy madinika sy ny zaza minono no anehoan'Andriamanitra hery mba hampanginana ny fahavalo sy ny mpanohitra rehetra. Ankizy madinika, zaza minono, ampitenenin'Andriamanitra zavatra goavana be zay tsy hain'ny lehibe, tsy hain'ny antitra, ampitaina na tantaraina. Zany ny zava-mahagaga ny Noely, zany ny zava-mahagaga ny Krismasy, ary zany ny famantarana nomena ao antsika. Ainareo ahita zazakely mandry ao am-ponanam-bilona ary izy ny tompon'ny fiadanana. Dia voninahitra ny amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana kosa ety ambonin'ny tany ho amin'ny olona izay mandray zany afatra izany. Amen. Dia tonga amin'ny fotoana ny rakitra isika izao ry havana. Ny rakitra moa dia sahalany hoe fanomezana vola. Tsy zany. Ny rakitra dia marika ny fanoloran-tenantsika. Fomba hita maso anankiray, tsy izay ihany ny fomba. Fa fomba anankiray hita maso iombonantsika azahoantsika mampiseho ny fanoloran-tenantsika ho an'ilay efa nanolotra ny tenany, nanolotra ny fiainany, nanolotra ny ainy mba ho antsika. Iza moa io zazakely ao Betlehema. Ataontsika izany iry zany
tatazana ny rakitra ho an'izay mandoa amin'ny carte bleu moa zany dia afaka mandroso etya tsarofa izay manome amin'ny fifaliana no akasitrahan'Andriamanitra. Laza no tolotray anao ry Jesosy zay teraka anio ka mandraisany fanatitray ho zava-manipofina tokoa. God.
cancer an'i Noely 4 sy 2024. Ny lohahevitra moa zany dia efa hitantsika eo amin'ny solaitra ao amin'ny lioka tsoko faharoa andin'ny faraka ambin'ny folo. Ny fotoanandroany dia mizara telo dia ahitantsika rindrakira, ahitantsika dia, ahitantsika tsenjery ary ahitantsika tantaran-tsehatra. Noho ny fotoana, noho ny toerana voafetra ahitantsika amin'izao fa be dia be ankizy dia rehefa vita ny anjarany ireo jery zany dia asainay makeny amin'ny plasin'ny ray aman-dreny izy dia rehefa hanomboka ny anjara indray izy amin'ny fotoana fahatelo dia atsoina heverina ety indray izy dia mankasitraka antsika sahady ary manasa antsika rehetra hiaraka idera sy ankalazan'Andriamanitra. Couplet. Couplet 2.
c'est donné, sans hésiter. Il est Seigneur et à chaque heure, il est tout prêt à me guider. Je vais vous appeler pour faire votre TNT. Arjumalas de Arjunue, Mamikyo, Unidade. Ir, Sualis, Adinu Shanana Surin Nirutala Famti. Araba Ula Bola Varin Avisi Kanumla Divifaim. Tires. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Warren. Arab, Johnny, sous le titre d'Amulitani. Suarive. Tout pour Noël les autres Gaviano à Navarre.
Et Kaina. Finaricha, Santati, Nanitati. Maintenant, j'appelle les D2 pour les dire. Mahati. Araba Nuventesen, Araba Terefesen, Udziza Anjumami, Namagini Genitan. Esse. Arabaina, Akaravun. Fatunga, Nyasaramad. Anai. Arabana, Temanya Avaka, Tanatilava, Mangizuka, Timba Mameluna, Karina Uveluna. Miai. Rabi Araba, Rabi Riziso, Rabi Araba, Hatul Jantikakro. Adrien. Wenchika Richapun, Gasu. Ike. Araba Nipana, Setin, Siapak, Araba Pivoli, Montopisetin. Merci beaucoup.
Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie: préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Plusieurs milliers d'années plus tard, dans un temple, Zacharie s'acquittait de ses fonctions devant Dieu. Il n'a pas pu avoir d'enfant avec sa femme Élisabeth car elle était stérile. Aujourd'hui, tous deux âgés, leur espoir de procréer s'est évanoui. Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean-Baptiste. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Il sera grand devant le Seigneur, car il rassemblera un peuple pour préparer la venue de Jésus-Christ, son Fils. Comment cela se peut? Car je suis un vieillard et ma femme est trop âgée pour avoir un enfant. Je suis Gabriel, envoyé de Dieu pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, le jour où Élisabeth enfantera un fils. Quelle chance j'ai de l'avoir, il fera sûrement un bon mari. Je te salue Marie, toi qui as trouvé grâce auprès de Dieu. Ne crains point, tu seras enceinte et tu enfanteras le nom de Jésus. Il sera appelé Fils du Très-Haut et son règne n'aura point de fin. Comment cela est-ce possible, puisque je n'ai point connu d'homme? Cet enfant qui naîtra de toi. De Dieu? Voici, Élisabeth, ta cousine, vient de concevoir un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 10e mois. Rien n'est impossible à Dieu. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole.
Marie, je viens de croiser le prêtre. Tout est prêt pour la célébration de notre mariage. Ça va être un beau mariage. Et le bois pour construire notre maison sera livré ce week-end. Avec mon père, nous commencerons les travaux dès lundi. Marie, nous allons nous marier et vivre ensemble. Tu te rends compte? Je serai un homme heureux. Joseph, ma cousine Elisabeth est enceinte, je vais lui rendre visite. Mais c'est pas possible. Plus à son âge, Marie. C'est un signe, un cadeau de Dieu. Ce sera un grand homme. Joseph, il faut que je la rejoigne. À mon retour, nous nous marierons et je serai ta femme. Ta maison sera solide. Elle protégera bien ta famille. C'est quand même curieux que ta fiancée soit partie si vite et si longtemps. Et oui, ça fait 4 mois que Marie est chez sa cousine. Si ça continue, la noce va finir par être retardée. Elle reviendra à temps. Marie n'a jamais failli à aucune promesse. Et c'est sans doute pour cela qu'elle me manque tant. Bienvenue à toi, Marie. La maison est bientôt achevée. Nous pourrons nous marier et y vivre. Merci Joseph, nous y serons tellement bien. Marie, ton ventre s'est arrondi. Tu es enceinte? Des femmes ont été mises à mort pour moins que cela. D'autres ont été lapidées. Joseph! Mais c'est pour toi. C'est pour nous que j'ai bâti cette maison. Pourquoi tu me fais cela? Non, ne faites pas cela. Ça ne parviendra pas à apaiser mon cœur. Joseph, écoute-moi. Non, Marie. Il y a des choses que je préfère ne pas entendre. Tu m'as trahi. Tu as blessé mon cœur. Tu aurais dû rester là-bas. Je rends nos fiançailles. Quelle honte! Chut. Oh là là. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle nous a fait, Marie, là? Franchement, il mérite mieux que ça. Il déshonore vraiment sa famille. Marie, relève-toi et pardonne-moi. Je n'ai pas su t'écouter. Un ange est venu me parler et je n'ai plus aucun doute en ta fidélité. Seras-tu toujours prête à m'épouser? Oui, Joseph. Et toi, veux-tu bien me recevoir comme épouse? Oui, Marie, je le veux. Et je veux t'accompagner quelles que soient les épreuves futures.
tsara tsy afaka mbavana hoe maro izy ireo no mahazo ao ny manentana mba ilala hoe nefa sawa fa tiako ny ay ka tsy mbataka lokony any afe ka na irahino nanoanana fatsarana dia aleko ihany ny fiderane ka na irahino nanoanana fatsarana dia aleko ihany ny fiderane ka ho iraiko fone ny hira fiderana satria tsy topanao ny tsara no de raiko nahoana ny fiderana ny tsy olalaiko ka ho iraiko fone ny hira fiderana satria tsy topanao ny tsara no de raiko nahoana ny fiderana ny tsy olalaiko mandratra fo ira izay mandoka ny veranate irampity zay nahavo nefa de be pity sady be pitade nefa sawa fa tiako ny ka tsy mbataka lokony any afe ka na irahino nanoanana fatsarana dia aleko ihany ny fiderane na irahino nanoanana fatsarana dia aleko ihany ny fiderane ka ho iraiko fone ny hira fiderana satria tsy topanao ny tsara no de raiko nahoana ny fiderana ny tsy olalaiko ka ho iraiko fone ny hira fiderana satria tsy topanao ny tsara no de raiko nahoana ny fiderana ny tsy olalaiko satria tsy topanao ny tsara no de raiko nahoana ny fiderana ny tsy olalaiko nahoana ny fiderana ny tsy olalaiko nahoana ny fiderana ny tsy olalaiko
L'empereur César Auguste, qui règne à Rome, a décidé de recenser toute la population de la terre. Sur son ordre, chaque famille de ce village doit se faire inscrire dans le pays de ses ancêtres. Oh! Mais ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas nous laisser tranquilles, ces Romains? Marie, ma famille est de Bethléem, à plusieurs jours de marche d'ici. On ne peut pas quitter Nazareth au moment où doit naître l'enfant. Et pourtant, cela ne changera rien pour l'empereur. Ne t'inquiète pas, Joseph. Nous ferons ce voyage ensemble et Dieu nous protégera. Joseph, l'enfant que je porte vient à naître. C'est pour ce soir. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs et veillaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Alors que s'est-il passé? Apparemment, le Fils de Dieu est venu pour nous sauver. Le Fils de Dieu? Oui, les anges sont venus l'annoncer aux bergers. Il est né dans une étable en ville. Si le Fils de Dieu est venu, croyez-vous qu'il naîtrait dans une étable? Pire, il enverrait les anges pour l'annoncer aux bergers. De simples bergers? Arrêtez donc de croire à tout ce qu'on vous raconte. Qu'as-tu donc trouvé, Melchior? Par les anneaux de Saturne. Quelle étoile extraordinaire! Mais qu'est-ce que cela signifie?
D'après les prophéties, cette étoile annonce la naissance d'un sauveur. Ça prendra combien d'années? Mais ça ne se compte pas en années, Balthazar. C'est cette nuit que le sauveur est né. Vite, préparez-vous, nous partons. Nous partons où? En Galilée, dépêchons-nous. Faites donc entrer ces savants venus d'Orient pour causer le trouble. Nul roi que moi ne saurait régner sur la Judée. Faites-les entrer, et faites venir mes scribes et mes prêtres. Puis-je connaître l'objet de votre venue? Nous sommes venus voir le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Sur le monde se lève en ce moment une lumière qui doit éclairer la terre entière. La terre entière. Rien que cela. Un enfant divin est né. Vers cet enfant se tourneront tous les regards du monde. Que disent les écrits? Et toi, Bethléem, terre de Juda, c'est de toi que sortira le chef qui conduira mon peuple d'Israël. Très bien. Alors je vous laisse le trouver. Mais quand vous l'aurez trouvé, venez me dire où il est. Il me semble convenable que j'aille aussi me prosterner devant lui. M'avez-vous bien compris? Voilà. Des anges sont venus nous annoncer une grande joie pour tout le peuple. Un sauveur est né. Dieu soit béni. Puis-je le prendre dans mes bras? Tenez, il appartient à l'humanité. Voici la lumière des hommes. Merci à toi, ô Dieu. Il bouleversera les gens et les choses. À cause de lui, certains tomberont et d'autres se relèveront. Le plus grand des rois né dans le plus humble des endroits. Que le présent parle pour nous. Voici de l'or brillant, car tu es comme le soleil. Voilà de l'encens dont le parfum monte aussi haut que nos espoirs. Et la myrrhe, pour qu'embaumer après ta mort tu vives encore.
Maître, il m'a été rapporté que les mages ont déjà quitté Bethléem pour s'en aller chez eux. Qui suis-je si l'on ne me respecte pas? Faites venir ma garde. Maître, Puisqu'on ne sait pas lequel des enfants de Bethléem se prend pour un roi, tuez-moi tous les enfants de Bethléem de moins de 2 ans. Je dois rester le maître. Mon trône n'est pas à partager. Maître, Nul n'entravera mon chemin. Allez, ne revenez que victorieux de votre mission. Marie, viens vite, il nous faut partir. Le Seigneur m'est apparu en songe. Il m'a dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et fuis en Égypte. Hérode veut faire périr Jésus. Partons maintenant. Nous ne pouvons pas attendre la levée du jour. Partons maintenant. Pourquoi, mon Dieu, tous ces martyrs innocents? Pourquoi tant de mal? Allons Marie, prends courage. Il nous faut continuer notre route. Hérode est mort. 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 Regardez là-bas, Marie, Joseph et le petit enfant Jésus. Oh, comme il est grand maintenant. Joseph, nous voilà enfin à Nazareth. Oui Marie, Dieu avait un plan pour nous. Il a un plan pour tout son peuple.
Chavana, Walizaina Jalaiti Sophie Chavana. Miumbiano rirai, Finua nanifunai, Misocha nozai, Kaumbano ranai, Siunkumbundinai, Nifaundinai, Zainale Fichabanao. Manitra, Vunina Icha, Wananja Manitra. Ciao, Faideranau, Tiangina Mintiao, Faideranau. Gloria, 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 Gloria. Sauti manana, Zavachume Kwanau, Tini Fukwanau, Resu Anzakau. Sauti manana, Zavachume Kwanau, Tini Fukwanau, Resu Anzakau. Gloria, Gloria.
vers le ciel. Une étoile semble dire suivez-moi, je vous conduis. Il est né cette nuit. Ils se sont agenouillés, les pauvres comme les princes aux pieds de l'enfant nouveau-né. Et ce chant comme une source a traversé le pays. Il est né cette Mais on était là. Attends, je mets la sécurité. So glad it's Christmas. All the tinsel and light, the presents so nice, but the world gave this you. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the carols and bells make a holiday swell, and it's all about you. Happy birthday, Jesus. Jesus, I love you.
annonce la bonne nouvelle qu'un enfant est né pour l'humanité, apportant la lumière sur la terre. Jésus, que l'ange nous a prédit, car il est venu pour nous sauver, libérer de tout péché. Un Messie est né
antenaina fa nafinaritra anareo ny concert noentin'ny reto ankizy kelitsika reto a metsika teaka mafy voalohany aloha dia misaotra an'Andriamanitra lehibe sika fa totosa soma tsara ny fotoanandroany dia mamela kely ianao ny Andriamanitra tao anatin'ity fikarakarana ny Noely 2024 ity raha mahatsikaritra antsika rehetra tsy hitantsika eto fa toerana ny mpampianatra raha mahazatra antsika sy ny mpampianatra mandihy dia nefa noho ny asan'Andriamanitra sy ny fitantanana dia nomeny mpampianatra manana talenta mampianatra mandihy sy mihira ny ankizy dia afaka nanatanteraka somatsara amin'ny fotoanandroany ka dia tena velom-pisaorana an'Andriamanitra izay satria tena mitay tany sampana ny Andriamanitra. Manaraka izany dia misaotra ny fiangonana, misaotra ny komity izay manohana amin'ny fomba maro isan-karazany. Eo no mitrotro ambavy sampana, eo ny mpamatsy goûter-ny STA rehefa répétition dia saorana be da be. Misaotra ny sampana rehetra ihany koa dia singana manokana ny musician, ny SZM izay miara-miasa foana amin'ny sampana rehetra dia saotra betsaka an'zareo. Dia te aprisika koa any ankizy STA izay mitendry mozika satria hitako andritra ny répétition be da be ny ankizy izay mahay mitendry nefa tsy samy miditra sampana dia mamprisika antsika ray aman-dreny hoe ampidiry sampana zava-maneno ny ankizy satria ahafahany izy ireo mampitombo ny talenta nomen'Andriamanitra anazy ary ahafahany ihany koa mahafantatra be kokoa foana n'Andriamanitra. Manaraka izany misaotra ny VSF ihany koa amin'ny fanaovana ny diffusion YouTube, ny projection, ny prompteur. Misaotra ny ESPMA amin'ny fiaraha-miasa hatrany. Misaotra nareo ray aman-dreny tonga maro satria nareo no manohana ny ankizy hiditra STA. Dia misaotra ny rehetra satria raha tsy teo nareo dia tsisy nijery ny concert androany. Misaotra amin'ny mpampianatra rehetra ihany koa mavoy fotoana amin'ny fikarakarana maro isan-karazany na amin'ny fananatanteraka an'izao hetsika izao. Dia farany misaotra ny ankizy rehetra rehetra. Merci les enfants. Un grand bravo et merci pour tout. Manararaotra amin'ny teny vaovao kely vacances ny STA manomboka androany. Manana ny 2 herinandro izany ahafahana makaina kely dia ny fidirana 12 janoary 2020 sy 2022. Ny fotoana manaraka moa dia raha pitso efa fantatsika ny amin'ny Christ Roi amin'ny 3 ora ny fankalazana ny Krismasy. Dia mankasitraka antsika rehetra dia santain'Andriamanitra hatrany dia tratrany dia manaova fety sambatra daholo. Misy hira anankiray iarahana amin'ny D9 malagasy dia mangataka ny D9 malagasy rehetra hiakatra ety ambony maka amin'ny D9 frantsay koa. Aorian'izay dia misy ny afatra sy tsodrano izay hoentin'ny paster dia misy hira iray dia mirava isika. Dia misy bonbon any amin'ny farany kay fa ianao ry Betlehema Efrata izay kely tsy tokony ho isan'ny arivon'ny Jodakory dia avy aminao no ivoahany izay anankiray ho mpanapaka ho ao amin'ny Israely
hatry ny fahagolo anefa ny voany dia hatr'izay fa raha mbola ny sainy zany izy indro nisy anjelin'ny tompo niseho tamin'ny nofoka nanao hoe ry Josefa zanaky Davida fa ny zaza ao akibony dia avy amin'ny fanahy masina. Izy fa izy no amonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany. Lohateny hira hoe indro ny famonjena. Amin'izao Noël 2024 zao indro ny famonjena, samy mandray zany famonjena zany ao am-poniny tsirairay avy. Ndao araka izy. Laya zimeta lui rufani sava Audi mizara izanitara Aisambara varana fambi azuni anzarani Idwe henchu Sunanejina na sandaluvuna Simba ufamunzena Ramuditsi manuina Wanaununi avini Isulu eluka Itweche wambinanu irini Umandaruna Sandai na vula Kane fananda nina Fiti timeti tula Ila itu kanyaza Natau ni suru Kade naona nuti yandrai Yana tulurana
Jésus. Ny fotoanatsika ary dia misaotra an'Andriamanitra be dia besika afaka niain'ny ankizy napita ny afatry ny krismasy antsika inoko fa tsy ny prestation andro zareo ihany nakafizitsika teto fa ny afatra no raisitsika ary ivelomantsika tonga lay mazava ary sika mba ho fahazavana eo amin'izao tontolo izao iara-mitsangana isika andray ny afatra sy ny tsodrano zay ny raha faraiky amin'ny valopolo andininy voalohany sy faharoa zao no afatra ao antsika mitsangana mihazava fa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitry ny tompo efa miposaka aminao dia raisy ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny tompontsika hitay anareo ny tompo ka hiaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo ny tompo ka mindra fo aminareo anandratra ny tavany aminareo ny tompo ka hanome anareo fiadanana amen. dia voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompo ny tompo.